Nampanatsony fanjakana tamin'ny alalan'ny préfecture androany tao Nosy Belleville nisy olo teny andreo vahoaka monina amin'ny Nosy Sakaty. Antony fionana ny anesorana azy ireo sy ny vahoaka amin'ity nosy ity sy ireo nosy kely rehetra manodidina any amin'ny tapany avaratry Madagasikara toa ny nosy Mitsio. Esorina ny malagasy fa omena ny mpampiasa vola vahiny ny tany toa ny Green Matalande hisehatra amin'ny fizahantany. Raha mbola manjavozavo amin'ny vahoaka izay tena ho atao, efa ely ny tompon'andraiki mpanjakana eny fotony fa tetikasan'ny filoham-pirenena io ka tsy maintsy manaraka ny vahoaka, tsy maintsy andeha ny asa. Le polina aloha tsika zao fa tsy maneky satria efa elaela ihany le zavatra io, dia efa elaela koa le zava-misy, dia efa mivory matetika zany le vahoaka ao amin'ny faritra io zany, dia efa tsy maneky zany zareo amin'ny resaka zay le projet io avy zay. Dia zay zany mahatonga zareo hatramin'izao satria tamin'ny maraina zany misy voana nataon'ny zareo tany amin'ny tany Sakaty, le vahoaka misy zany le voatany. Le vahoaka zany miteny hoe raha ohatra ka misy projet ohatran'izay tokony mba magnampy vahoaka zany ny fitondra fanjakana mba miara miresaka amin'ny zareo. Zay zany ny etaetan'ny vahoaka any mba ahafahana hoe magnanity mijery ny réalité misy amin'izay, ino tokony atao par rapport amin'izay. Tsy mazava tsy fantatra hoe inona marina ny zavatra mila atao. Aty Alafady ao Ambohibe mirefy 20 hektara, aty Alaonko Andranomatavy 10 hektara, faritra fanjonona nentim-paharazana manodidina ny nosy Sakaty 10 hektara, faritra fambolekazo eo Sakaty 15 hektara, torapasika manodidina ny nosy Sakaty 7,2 hektara, nosy raty izay nosy fandevenana no sady rakotra onko mainty na corail noir. Eo ihany koa ireo karazana orchidée samihafa. Ireo no hoafo sy hopotika ary anjakan'ny vahiny mpanambola raha resy amin'ny tany ny vahoaka amin'ny nosy Sakaty. Nisy ihany koa ny atao hoe dossier zay navoaka nareo izay nampanao gazety teto toerana ary tsy nahita lizy fa nareo no mahafantatra lizy momba ny resaka fitrandrahana any amin'ny faritra varatra ny nosy iny. Afaka mba tantarana kely ambangovanga ve hoe inona dia taiza reny source reny salam'izany? Ny source aloha dia tsy afaka lazaina anareo mihitsy satria izahay dia miaro ny olona izay manome dossier anay ihany koa. Tsy afaka ho tenenina zay. Fa ny zava-misy dia misy orinasa atao hoe Arena Ressources mbola ho tadiavinay, iza ny tompony, iza no misoratra aminy, aiza izy ary iza no ao ambadik'izany société zany mitrandraka na azo autorisation hitrandraka fasimainty any amin'ny faritra Ambanja. Efa manomboka manala olona zareo, zany hoe efa manao projet d'expropriation anala ny olona any amin'ny toerana. Tsara fantatra fa zany Ambanja zany dia toerana mahavokatra vanille. Cacao. Tsy vanille ihany fa anisany mahavokatra zavatra marobe amin'ny fambolena ry zareo ary raha ohatra ka anao any fasimainty io koa io orinasa io dia isy fetraikany amin'ny fambolena rehetra manodidina any zany satria ny fasimainty mety eo voatrandraka fa ny vanille, ny fambolena, ny rano pollué daholo. Dikan'izay zany ireo olona izay mipetraka any aloha ho akaiza ry zareo zany rehefa ho akisaka. Faharoa, inona no velomany toerana anisan'izay farak'izay manan-karena sy ahafahana mitrandraka ireo ataontsika denrées rares, girofle, vanille izay manana problème be amin'izao sy ny zava-maitso amin'ny faritra iny dia mipotika daholo no ifitrandrana fasimainty io dia normal le olana raha ohatra ka misakana dia izao ihany koa. Faharoa, tsy azo atao ny manao expropriation abusive, zany hoe rehefa anala olona amin'ny tany anankiray no ny antony isan-karazany ny fanjakana dia misy fepetra tsy maintsy arahana fa tsy hoe esorinao maina amin'izao fotsiny ireo olona ireo. Izay koa nefa tsy narahana. Normal le olona raha sakana fa izahay moa zany dia manaraka akaiky an'ireo toerana rehetra izay ametrahana fitrandrahana fasimainty na fitrandrahana zavatra hafa ihany koa na volamena io na inona satria araka ny tenena dia tsy manaiky intsony isika ny famarotana any Madagasikara. Izany no anisany nahatonga ny collectif izay natsanganay tamin'ny farany herinandro teo hiady amin'ny famarotana any Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola fa ny ilaina dia ny État malagasy no mitrandraka ary isika malagasy no mahazo ny tombony be indrindra amin'ny
harem-pirenena malagasy ary isika no manakarama ny teknisianina vahiny izay tokony ilaina amin'izany fitrandrahana izany. Manaraka angamba ny fanontaniako hoe manana atao hoe fahafahana hitrandraka an'izay ve raha ny atao hoe fahefan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, satria raha fijeriko azy misy fitaovana be dia be ilaina ny resaka varotra etsakilany raha tena hoe zay hevitra zany hoe fanjakana no mitrandraka azy ho vita fanjakana malagasy ve zay hitrandraka zay? Tsara fantatrao fa ny fanjakana malagasy dia efa nanao fitrandrahana be dia be tao Madagasikara, anisan'izany Kraoma. Fa rehefa nanomboka tamin'ny 2009 dia nopotehana ny fitrandrahana tao amin'ny Kraoma. Natao vachalé zany ny Kraoma, nalaina ny vola. Zany hoe le fitantanam-bola, mauvaise gouvernance sy mauvaise gestion amin'ilay orinasa no mahapotika azy. Fa raha ny hoe teknika na ny hoe ny fahafahana na ny compétence hanao an'izany dia azo ny fanjakana atao tsara mihitsy. Ary tsara fantatra koa fa ny teknisianina malagasy izay mivoaka amin'ireo Université Polytechnique Malagasy dia maro no mandrato fianarana aty ivelany manohy ny fitrandrahana mine, extraction minière, ny transformation énergétique sy ny rehetrarehetra. Maninona ireny malagasy ireny no mandeha fotsiny manao ny fianarana izy dia manohy fianarana aty ivelany dia voatery izy miasa aty ivelany satria tsy misy an'izay tolotr'asa zay any Madagasikara. Dikan'izay rehefa hanapa-kevitra ny firenena malagasy anao izay fitrandrahana zay dia anisany vonona iverina voalohany eo ny malagasy izay diplôme amin'izany, satria sady nahazo traikefa aty ivelany no nahazo ny diplôma ihany koa. Fa na izany ara na tsy izany koa dia rehefa anangana n'izany orinasa fitrandrahana zany Madagasikara dia manana capital izy afaka anaovana an'izany garantie zany. Nahoana moa tsika ny afaka mindrana vola hatrany amin'ny 156 millions d'euros anaovana teleférika tsisy ilana azy io, dia ahoana tsika ny tsy ahita vola ho indramina anaovana ny fitrandrahana izay tokony atao. Za tsy miteny hoe fasy mainty fa manina tsy tsika no mitrandraka ny volamena any Betsika izay any Kraoma fa namidy amin'ny Sinoa sy ny Rosianina. Tsy mahay mitrandraka volamena ve malagasy? Tsy mahay mitrandraka volamena ve ny eta malagasy? Mahaito fa aleon'zareo ilay izy amidy dia ilay vola avy eo alefany any amin'ny compte offshore zareo isan-karazany fa tsy miditra anaty tambolam-panjakana. Dikan'izay ny olana ao Madagasikara dia tsy fahaizana mitrandraka sy tsy fahaizana mampandroso fa ny kolikoly sy ny mauvaise gouvernance, fanjakana ratsy tatana. Anisan'ny aktualité vaovao malaza ankehitriny eto Madagasikara ihany koa ny resaka tsena, ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana dia misy karazana vahaolana naroson'ny commune nefa ny to karazany niverenana ihany ny zava-misy teo aloha rehefa nisy fihetsiketsehana ny fahitanao ny zava-misy makasika an'io tsena eto Madagasikara io ary raha matofa ny risoerina eva. Ny tsena tokotrany io aloha zany dia hitako hoe nisy poids de mesure ihany koa tamin'ny fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny fitokonana izay nataon'ny olona hafa tao Madagasikara. Maninona moa zany ireo mpivarotra amoron-dalana ireo no tsisy ninina nahazo azy, tsisy fisamborana, tsisy lacrymogène, tsy misy filazana hoe fitokonana tsy nahazo alalana, tsy nahita mitendron-dohan'ny préfet zany andeha teny nandeha laza hoe nareo dia tsy mahazo alalana na ny varotra na ny tokona. Tsika malala tsara fa tsy natao hivarotana ny trottoir. Nanomboka hatramin'ny ataontsika hoe année 1995 na 96 no tadidiko farany ny tsena be teo Analakely isaky ny Zoma, Lakanisy Zoma. Nareo ve le misy tsena tena hoe tsisy lalana intsony Analakely fa tsena daholo manomboka Lakanisy Zoma. Dia taty aoriana no foanana reny dia nakaizy reny olo reny tsy haiko. Avy eo nisy amin'izay ty fivarotana eraka sisin-dalana averiko ihany
be dia be amin'ireo olona mivarotra eraka sisin-dalanareo a dia mpiasa ny zone franche, mpiasa ny orinasa izay nikatona tamin'ny 2009. Dia lasa ry zareo a mampiasa vola kely, mindrana vola, miantoka entana, maka entana any amin'ny magazin any a dia mivarotra eraky moron-dalana. Izay sisany fotom-pivelomana hitany rehefa tsy mahita asa intsony izy. Dikan'izay dia izao nisy andraikitra izao fitondrana izao ihany na tonga an'io atao hoe firoborobo ny fivarotana moron-dalana io. Faharoa, vao manomboka io a dia efa hita hoe tsy mety le izy a fa tokony nanaovana toerana fivarotana ry zareo. Hitantsika fa efa nisy toeram-pivarotana natao teny Nosy be, nisy natao a teo amin'ny pavillon, tsy haiko ny farany le box kely vitsivitsy teo amin'ny esplanade reny. Fa na izany a be dia be ny toerana mbola azo hitarina, na eny Isotry, na eny Andravoahangy, na tsy haiko amin'ny sisiny Behoririka iny, na mamorona toerana hafa mihitsy eny amin'ny Malakama na eny amin'ny tsy fantatra. Sina box ivarotana dia miditra anaty box ny mpivarotra moron-dalana. Fa tsy hoe satria zareo olona ambany tanàna, mareny rehefa tsy voatery ambany tanàna daholo reny mpivarotra moron-dalana reny ary tsy ponina eo Antananarivo ville daholo fa misy avy any amin'ny manodidina Ivato, Fenoarivo sy ny manodidina any. Fa tsy hoe satria rehefa mety amin'ny fitondrana ny mampiasa an'ireo mpivarotra moron-dalana ireo anakana ny hetsika izay ataon'ny mpanohitra. Dia rehefa ireo olona ireo ny mihetsika dia sahany akory milaza hoe hetsika tsy nahazo alalana ity. Za manokana dia miteny hoe mety mihitsiny ny hetsika ataon'ny mpivarotra moron-dalana satria fanehoany ny zoany reny, na mananjo izy na tsy mananjo. Mananjo izy hitady vola, fa tokony hitadiavana solution. Dia le izy taky hijanona eo iny izany tsy itovizako hevitra aminazy hoe tsy mijanona eo kosa fa le hitadiavana solution analana anazy teo sy hamindrana anazy iny indray za dia d'accord. Fa ny fanjakana kosa no tiekeko hoe satria tsy vitanao izany matikena maso amin'reto mpivarotra moron-dalana izay fampiasanao karamainao anao ny hetsika fanoherana ny mpanohitra sy karamainao hifidy sy angala-bato anao ireo olona ireo dia omena faveur ohatran'ireny dia lalana indray tompoko no zaraina ny lalana ny arabe izay efa tery, ny arabe izay efa tsy omby amin'ny fifamoivoizan'ny fiara no zaraina amin'ny mpivarotra moron-dalana. Izany zany dia tena hoe illégal, izany hoe le illégalité tsy fanarahan-dalàna fivarotana moron-dalana dia mbola miampy illégalité amin'ny fanomezana ampahan-dalana. Na foananao tanteraka le lalana dia tovy ry piétonne ny ao amin'iny Analakely Soarano iny dia higrevy daholo indray koa ny olona izay mandalo amin'iny lalana iny hoe fa maninona moa izany zahay no tapaka ny lalana dia aiza izany lalana lehanay. Na ianao tady toerana hafa ametrahana an'ireo na no mandeha minegosy amin'ireo trano manodidina eo ireo anaovana ohatran'ireny centre commercial reny izay misy maromaro moa eo fivarotana. Fa tsy ekena tsy azo ekena maolototra ho an'ny mpitondra fiara, ho an'ny mpandeha tongotra ny hoe eo amin'ny lalana ry zareo no hivarotra satria danger nge izany. Asinareo rehefa mitondra tômôbila amin'iny deja aloha tery ny lalana misy embouteillage be foana eo, betsaka ny fiara mandeha. Raha ohatra izany ka miampy an'ireto mpivarotra moron-dalana dia vao maika tohana tanteraka amin'ny fifamoivoizana. Raha maika izany ianao dia efa azaheny ny lalana. Faharoa, zareo ny rehefa mivarotra dia tsy anaty box fa amin'ny latabatra miparitaka daholo na ny seza na ny baoritra na ny fitaovana na ny zavatra rehetrarehetra miparitaka ery. Dia ahoana izany ny sécurité an'ny tômôbila sy sécurité an'ny zareo mpivarotra avy aty aloha isa avy aty aoriana sa sy ny boribory eo ampovoany dia eo izy mitsangana. Tsy haiko mihitsy le ohatrany ahoana le izy fa hita mihitsy izany hoe mialatsiny amin'le maire anareo hita mihitsy hoe tsy nahavita fianarana. Normal izy raha tsy nahazo baka satria le cerveau mihitsy tsy ananany dia normal izy raha ohatra ka hoe hevitra taingina ohatran'izany andeha hitondrana an'io commune urbaine n'Antananarivo io. Hita mihitsy hoe olona parachuté fotsiny fa tsy manana vina mihitsy akory ampandrosoana an'ilay tanàna satria fantatsika rehetrarehetra fa na iza maire eo na mpanohitra na mpitondra dia confronté amina problème anankitelo.
fanadiovana ny tanàna amin'ny gestion des déchets ny fako fanadiovana andreo canal rehetrarehetra erakan'Antananarivo amin'ny assainissement ny eaux usées sy ny canalisation ary io resaka mpivarotra amoron-dalana io. Dikan'izay alohan'ny hidirana teo ianao dia efa tokony manana eritreritra hoe inona no anaovantsika an'io. Fa tsy hoe satria ho tonga Macron afaka 20 andro dia asory daholo aloha ireo dia avy eo izy miverina ihany dia ataovy triple monté ery amin'ny pavillon dia ataovy double monté ety amin'ny arabe. Hevitra taingina zany dia izay moa zany de toute manière aminay io maire io mitovy amin'ny tsy n'existe. Kanefa etsy andanin'izay mponina Antananarivo no victime ao anatiny satria ny mponina zany zao dia lasa voatery mitandrina fatratra rehefa mandeha amin'ny lalana tsy handony mpivarotra amoron-dalana na olona mpitatitra. Imagine hoe lalana zany misy mpivarotra dia misy an'ireny le olona le mandehandeha mitatitra entana eny anelan'ny le mpivarotra eny dia raha mandeha le tomobila ka voadony ireny miaraka amin'ny entambe mavesatra le olona mety maratra ny entana enjerary amin'ny tomobile ary. Tsika manala tsara fa ny assurance ao Madagasikara tsy mivaky lohan'izany mihitsy dia ina zany no ataontsika. Tena tsy mitombona le solution fa ohatra solution any fitondrana irmara rehetra ihany dia tsy mahavaolana ny teleférika amin'ny embouteillage dia ohatran'izay koa tsy mahavaolana amin'ny fivarotana amoron-dalana ny fizarana ny lalana eo amin'iny faritra misy mpivarotra amoron-dalana. Parana fandaharantsika misy fanontaniana anankiray avy aty amiko mbola manana koa namana hery raha matofaniry soa herinaivo ianareo ao France ataoko hoe misy karazana olona intelligente maromaro nareo hitako nahita tarehan'olona anankiray vaovao aminareo diaspora Andry Matoa Julien Razafy Manazato izay ministra ny fampianarana tamin'ny tetezamita mahita tety vaovao zany midika aveo zany fa memafiorina ary mitombo mpanaraka anareo diaspora mpanohatra ao Eropa tompoko. Marina mihitsy izay satria maromaro ny olona izay tsy hitanareo taratra teo dia olona izay koa anisan'izany zao le ancien ministre Julien Razafy Manandrato, anisan'izany ihany koa ny docteur Asolonjatovo izay tonga teo anisan'izany ihany koa ny zafikeliny Rakotondrabe Samuel izay anisan'ny taritolona tamin'ny 1947 ary novonoin'ny mpanjanaka tamin'izany rehefa izy no tratra anisan'ny lehibe any mpisorona tamin'ireo mpitarika tamin'ny 1947. Ireo zany olona vaovao ny docteur Asolonjatovo efa niaraka taminay ihany fa betsaka ary betsaka ireo malagasy izay nanomponenana tsy ivelany tonga saina hoe mila mifanometana ny isika na ara-teknika na ataontsika hoe solidarité mba amoana ny Madagasikara ao anatin'izao ataontsika fampitehana lalina zao dia tsy ireo ihany fa mbola maro be koa ny ao ambadika fa ireny moa zany no afaka tamin'iny andro talata izay andro fiasana iny fa rehefa amin'ny fotoana manaraka ka andro tsy fiasana dia ho hitanareo fa maro be mihitsy izahay aty. Mifampitohy amin'izay fanontanian'iritsy izay ihany satria moa zany io fionanareo tao Masivo Madagasikara any Paris io no anisan'ny matombaovao ihany koa eto Madagasikara. Tsy ny mpanohitra fitondrana ihany fa ny mpanohana ihany koa dia mametraka fanontaniana hoe rahoviana tokony ho rahoviana no mba ho tonga eto Madagasikara ianareo mba tsy hisiny fitenenana hoe any ivelany ihany dia sahy mitabataba fotsiny. Hitanao izahay aty ivelany aloha dia vitsy lavitra nonareo Madagasikara ary raha tonga saina ny malagasy fa ny akanga maro no tsy vakinambo ny be no basy ny mita be no tsy lany mamba ary rehefa tonga saina koa ny malagasy izay monao Madagasikara fa tsy ny hoe zavatra importé na avy aty ivelany ihany manana ataontsika manana hery sy manana ny fahafahana kapasité anao zavatra dia ho tafavoaka isika fa raha mbola ny eritreritra foana isika ao Madagasikara hoe izahay moa afaka nina fa zay ange mahita excuse isan-karazany eo dia iandry anay rehetrarehetra ty nefany tadidio tsara
fa izahay na ny fanentanana nataonay na ny moyen sy ny zavatra rehetra izay alefanay any na ny fampafantarana izay ataonay anareo hoe zao zava-misy dia tokony motivation ho an'ny malagasy ao fa ny voalohany tokony atao indrindra ho an'ny malagasy dia ny firaisan-kina mila mirahina satria izay unité nationale zay mbola tsy ananantsika mbola zarazarain'ny merina côtier atsimo avaratra Ampandoi da manokana rehefa mijery olona tsisy fantatro ary tsy rarahiko ary tsy jereko akory hoe inona fiaviany inona ny foko misy azy satria nahoana amiko izy dia malagasy aloha voalohany indrindra ary eto zao dia ny ampitambatra ny malagasy no ilaina izahay hoe roviana izay ho tonga tsy ho tonga mihitsy izahay raha tsy tonga saina ny vahoaka malagasy hoe mila mikambana faharoa tsy ny fahatongavana ihany no ampetsika ny malagasy fa ny fietsehan'ny malagasy no ahatongavana ihany ary farany na dia avy aty ivelany izay dia tadidio fa na tatia Frantsa ary ito Frantsa matanjaka be ito tamin'ny andron'ny occupation allemande dia nitsoka tany Londres ny tondra azy ireo ny président tamin'izany dia avy any Londres izy en exil no nanafaka ny la France dikan'izay ianareo aza mieritreritra hoe tsy maintsy ao atoerana izahay vao afaka Madagasikara vao afaka anafaka ny Madagasikara fa raha vao milaza hoe makanesa ty vao anao dikan'izay fisaina ny mpitondra foza izany hoe mandehana ty vao afaka anao zavatra satria nahoana ry zareo tsy ny hoe ny ahatongavana ihany mahafaly anazy fa mieritreritra izy hoe raha andeha ho any izahay dia ho samborona diso hevitra izy izahay koa raha andeha ho any tsy izahay mihitsy no isamborona fa izahay no ampisambotra okazava ny resaka matoa izahay mandeha any dia efa miomana tsy amin'ny angady sy ny arina fa amin'ny bildozera mihitsy isambotra an'izy mianakavy donc raha zareo mieritreritra mody aty ho samborona izy hoe miomana fa mody any izahay na tany isitrianareo na tsy hitanareo ary raha mody any izahay vao tafiditra izay dia midy frontière io dia aza lambo no azo an'izy ireo dikan'izay ho avy izany fotoana izany fa hozy izy maraisa-hina aloha ny malagasy fa ny firaisan-kina ny malagasy rehetra ny fietsehan'ny malagasy rehetra no ahatonga anay andeha ho any eny ary tompoko fotoana moa manapetra ihany fa manatena zay mbola iverenanao tamin'ny fandaharana tolakandro mitafa ho an'ny anio aloha dia tapitra treo angambany ho an'ny anio fa omena teny minitra vitsivitsy ianao amiti-pitinana ny resaka izay nataontsika ho an'ny androany tompoko raha ohatra ka hoe hofitintsika ny resaka teo dia mamerina ihany hoe ny zava-misy amin'izao zany dia fandikan-dalàna tanteraka no mitrango a Madagasikara ary izay moa ny efa ahafantaran'olona ny hetsika izay ataoko sy tariako ary ampahafantarina ny olona aty dia ny famerenana ny Madagasikara ho amin'ny tany tan-dalàna io no fototra voalohany mahatonga ny olana ao Madagasikara dia ny tsy fanajana ny lalàna io sy ny tsy fisiany izay tany tan-dalàna izay ny tany tan-dalàna nefa dia manomboka amin'ny mpitondra ary mipaka any amin'ny entina ny fanajana lalàna voalohany dia ny fanajana ny mpitondra ny lalàna ary fanekeny hiaran'izany lalàna izany rehefa ohatra izy ka nanao heloka dia tokony hiaran'ny lalàna rehefa ohatra koa izy ilatsaka anatin'ny fifidianana dia tokony anara-dalàna izay zany ny afatra tiako tenenina hoe na hanova rafitra isika na metraka federalista isika na metraka ataontsika hoe royauté tsika na hiverina amin'ny ataontsika hoe république tsika na anao démocratie na anao anarchie na n'importe quoi zay apetrakintsika ao dia tsy maintsy misy ny atao hoe règle zay règle zay dia lalàna tsy maintsy apetraka io reo fepetra reo dia tsy maintsy ajaina reo fepetra reo ary ny mpitondra no manaja an'izany izahay moa en tant que mpanohitra dia mitondra an'izay foto-kevitra zay ary izay ny foto-kevitra hijoroanay hoe iraha izahay no mitondra ny Madagasikara fa tsy hoe manakiana fotsiny dia ametraka voalohany indrindra izay tany-tan-dalàna izay ary izahay no manomboka an'izany amin'ny fanajanay ny lalàna izay mifesy izay apetraka io eny ary tompoko tapitra tanteraka amin'ny fandarana isorana ianao raha matofany Soa Herinaivo filohan'ny ADM filohan'ny RMDM diaspora ihany koa namako Posy Best Irandre Mitatsoa Rizaleboy Elizany teo amin'ny lafiny teknika ny vahintsika dia raha matofany Soa Herinaivo farana amin'ilay feo manga ny fiarahana manao hoe
amin'ny manaraka indray io.